eny fa na de mahatotra ara-panazy nareo de tena mbola afaka miaina finaritra ny fiainanareo na fantatra aza fa tsy tanteraka nareo teny aho hoe na miamandroso tona sy miamiova azy nareo de tena afaka miaina finaritra aminay mahatsy tanteraka nareo teny aho hoe tena afaka miaina finaritra amin'ilay mahatsy tanteraka nareo eny arandeha tombontsika am'ty le izy resaka momba ny fanamboarana fahazara mifaly sika ny faka ny fandrina ao amin'ny zanak'olombela rehetra de ny anan'izy ireo fifaliana teny zany marina ve no fahamarinana lazy Abraham Lincoln hoe any am'izay ametrahany olany saina ao malifaly azy Groucho Marx ny laza fa isa-maraina rehefa manokatra ny masoko a de miteny eo am-poka hoe manana hery ampifaliko ny tenako na tsy androany afaka misafidy aho izy am'ireo ny iainako ny maly efa maty mbola tsy tonga ihany koa ny apitso andro ray ihany no ananako ary androany zany ka ifaly ah zany androany amen anambara zavatra aminareo azy ao tsy mba karazan'ireny olona mifo maraina be reny a tsy taky reny a mifody evy isa-maraina de zao ny teniko taminy andro maraina enao mifo reny ve de tsy mety raha tsy miresaka zany hoe nandritry ny 7 taona isaky ny fo maraina izy isan'andro ao de miteny hoe tena mahafinaritra zany maraina zany tena mahafinaritra zany andro zany za ohatrany tsy mitovy am'izany zany hoe za tsy mba karazany olona marainy reny fa raha tsy mifo maraina miaraka am'izany ianao sa maraina zany hoe manana zanaka vavy mitovy am'izany koa de vao maika tena marina sy mahitsy am teny aminareo fa raha ohatry zany koa ianao mety tsy anana fironana kely tsony ianao anomboka hevitra zavatra zay tsy de tsara loatra ny mihevitra azy am'izao fiainana zao lazaiko aminareo tsy maintsy manapa-kevitra matetika isan'andro any miteny amin'ny tenako hoe ity no andro ary io ny tendrin'Andriamanitra voalohany eo am-bavako rehefa mifoha maraina ity no andro nataon'ny tompo ifaly ao sy iravo ao ary rehefa manapa-kevitra ny faly nareo de tena faly fa tsy hoe miandry kely ohatry zao aloha na koa hoe miandry metimety ny zavatra nandrasako androany de mba hifaly kely aloha na koa hoe miandry olona ianao anaovan'izy ireo zay mahafalifaly ny fonao na hoe efa azonao daholo ny zavatra rehetra tianao ananana fifalianao de miankina amin'ny fanapa-kevitra raisinao hoe ifaly ka tsy marina ve zany ry vehivavy tsara tare rehetra eto amin'ny Puerto Rico mila mandeha miavy eo miaraka amin'izy ireo ngamba tsy fantatro sady za mbola tsy nakany ngamba mety tiako zany tiakony zany ozy zareo atao fahazarana ny fifaliana soloy fifaliana mihitsy reny fahakizitinana sy fahatezerana efa ny devoly reny tena faly izy amin'ny anao tratra ny fiasatsainy reny tena diboka faliana izy rehefa mandalo fahadisompana tenana sy fakivina ianao fifaliana be ny azy rehefa tsy mandeha am'laony daholo ny zavatra rehetra nefa manomboka tezitra izy rehefa faly ianao rehefa mitsiky iny ianao ka miteny hoe andeha ankafiziko ty andro ty ahoana moa ny tenenanao fa tokony hifaly amin'ny fiainana ary Jeosy ny olana mahazo ary be da be ny olona rehetra ato amin'ny hevitra ty manana olana daholo ny olona rehetra ato tsy mitika akory zany hoe tsy fantatra izy ireo fa manana olana izy ireo fa satria ianao no tsy mahalala ny olana arazaiko aminao fa ny fifaliana de fanapa-kevitra raisitsika ka zany tsy mba karazany olona mahay mifaly bitaka mitehake za koa tsy mba karazany fa nanapa-kevitra hoe andeha hifaly 20 taona lasa zay tsy maintsy manapa-kevitra ianao aloha raha tsy zany tsy ho isy mihitsy zany ary anisan'ny olana ray nananako de tsy mba nety resy lahatra mihitsy fa ny fifaliana sy aravona de zavatra lahara-panomehana voalohany mahasarika an'Andriamanitra tsy nahalala tsy malala ary tsy tena nahazo fanambarana mazava fa ny fifaliana eo amin'ny fiainako de zavatra teo am-pon'Andriamanitra mbola kely de efa niaran'ny fanararotana nataony raiko tsaroa tsara fa nanana olana rehefa te ome satria ny raiko teny reny saka mandrangotra reny ary izy tsy mba faly zany fa ny olona tsy manam-pifaliana mihitsy tsy mahajano eo amin'ny fipetrahany olona faly zany
ary satria efa nanomboka niarany fanararotana nataony ndraiky raha mbola tovovavy de tsy nihevitra ny tenako toy ny ankizy mihitsy no zany rehefa lehibe a de tsy nanana lay toetra ny ankizy salama sy finaritra tato anatiko ka tsy mba nankafy zavatra mahafinaritra mihitsy a zavatra tena betsaka tato andohako de momba ny fivelomany fandraisana ndraikitra ny asa sy ny metaniny asa iny fa tsy mba nahay an'izany hoe mankafy ny fiainako izany a fa nytoynihainy toroteny tahaka izay toriko andrano foana mombany hoe aoka olona ravoravo ianao sy hoe fifaliany tompony fiarovana mafy anareo de nietrehitra avy eo hoe mba aizany fifaliako nanomboka nianatra momba ny fifaliana tao amin'ny baiboly nanomboka tamin'ny Jaona 10:10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra tsy hamono ary andrikana zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be feno sy mitafotafo ary tamin'izany nalalako fa izany ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy mba hananako fiainana fefifaliana mba hananao fiainana fefifaliana ihany koa tahaka ny zavatra mahatona azy zany maty Jesosy de afaka miaina am-pifaliana ianao de afaka miaina am-pifaliana koa ataoko kosa fa tsy mamerany azy sika raha avelantsika fotsiny de vola nalan'ny fifaliana rehetra ao amintsika sy amelany zava-mitranga isan'andro nalan'ny fifaliana ao amintsika mila mandray fanapa-kevitra sika androany fa raha mbola velona koa ny aina de ifaly sy ankafy ny andro rehetra iainantsika isika fantatra hoe nahoana raha mifoha ianao isan'andro amin'ny fitsikina hafahafa sy misaina zavatra tsy mahomby de lasa manana fahazara manao izany foana ianao efa nanany fahazara zany azoko avy tam'raiko le izy nasika be izy ary ratsy daholo ny zavatra rehetra amin'ny mahita zavatra diso etseroa ta zavatra hitondrana korotana foana ary zany fomba zany lasa fidra taty ary fotoana fotaorian'ny fanambadiana sy devy nijery ahy sady teny hoe fa inona ny zavatra tsy mety aminao hitanareo satria izy tena ho lafaly ary nanana toe-poto mijery zavatra tsara ary zany no mahatonga ny teny taminy hoe raha miandry zavatra tsara hitranga ianao de manana fanantenana fa tsy hitranga zany malala avilavitra be azy zao lalana lavitra be so ihany fa efa 7 taona lazy zany ary fantatrareo fa tsy mora tamiko ny ana tamin'ny fahazarandreo ary efa tapitrisany any tsy maintsy nytanisy ilay soratra masina hoe ty no andro nataon'ny tompo ifaly asy ravokoa ary tsy maintsy saitsaina ny jaona 10:10 iny-betsaka de fantatrareo aveo lasa tena olo fifaliana marina am'izao fa misy ireo andro zay tsy maintsy anapahako-hevitra hoe faly a tsy isan'andro koa no andraisana fanapa-kevitra ohatr'izany fa misy ireo andro zay tsy maintsy mbola anapahako-hevitra foana fantatrareo nahoana tsy mbola afaka amin'izany a hatramin'izao efa tary navita an'ity indraindray ilay teny amin'ny tenako hoe very zany saiko zany za zany ohatrany hoe aza mandeha any aloha efa avy tany a efa nataoko zany efa avy nandeha manodidina tendrombohitra io a tsy nisy zavatra tsara vitany mihitsy afaka miteny zavatra aminareo ve raha manana olana nareo raha misy zavatra hitarian'Andriamanitra ataonareo momby zany de mila ataonareo le izy mila manapa-kevitra fotsiny nareo de manatanteraka ary raha tsy hitanareo zay atao momba ilay izy de tsy maintsy mino ianao fa Andriamanitra de Andriamanitra ary mila mandroso sy miaina am-pifaliana ny fiainanao ianao mieritreritra fa indraindray sika mihevitra fa raha manana olana sika de tena zavatra tsy azo atao mihitsy le mampifalifaly ny tena tsy ahitsy zany eo am-baiboly mihitsy ianao tsy misy mihitsy eo am-baiboly manambara fa diso ianao raha miaina ny fiainanao amin'ny fifaliana na manahoana na manahoana fa sy eo-javatra manina moa raha mampifaly ny tenanao mihoatra noho izany azy ianao mba neonao marina amin'Andriamanitra fa tena matoky azy ianao satria izy efa miasa eo amin'ny fiainanao ka tsy zany fifalianao zany mihitsy no mahatonga ny olana misy eo amin'ny fiainanao raha mahita vahaolana amin'ilay olana ianao de ataovy fa raha tsy mahita kosa de aoka tsy metraka teboka ianao hoe zany no animba ny fiainanao jereo ane na de efa matitra ara-panazy ianao mbola afaka mampifaly ny tenanao ihany ianao na de fantatrareo aza fa tsy tanteraka nareo hoe aho hoe na de me mandroso taona sy miamiova azy nareo afaka mifaly amin'ny mahatsy tonga lafatra anareo hoy aho hoe afaka mifaly amin'ny mahatsy tonga lafatra nareo afaka mifaly amin'ny mahatsy tonga lafatra nareo menara mba miome amin'ny tenanao fa aza de atao masorenanao daholo ny zavatra tsy metrera mitranga amin'ny fiainanao mangata amin'Andriamanitra mba hanovany anao ny baiboly manambara mangata de azo ianareo mba ho feno ny fifalianareo rehefa Andriamanitra no ataontsika miana zavatra trehantsika de faly ny fotsika Andriamanitra te hiova mila anao hanova tsy vita koa raha tsy miaraka aminao ary tsy mankala ny tena koa satria efa miasa tao anatiko ianao tsy hanaratsy ny tena koa andro tontolo satria fantatro fa nanao fahadisoana maly ty andro ty de andro nomenao a ifaliako sy iravoko izany ny fahazarana mifaly ahoana mikasika ny fanatrarana ny tanjonao ngamba ianao tsy faly satria tsy manao lay zavatra tianao atao eo amin'ny fiainanao mahita olona maro a manohy ireo asa izay tsy tiany satria matahotra izy ireo ny andray dinga ny finoana ivoaka sy ezaka anao izay tena tiany atao na manohy lay asa ianao satria be vola be
teneniko anareo ny marina tsara mandray karamakely nefa feny fifaliana. Zasdevy de niala tamin'ny asanay tao amin'ny City Church ary herinandro vitsivitsy nialanay atao de niona tamin'ilay lehilahy misana ilay trano fitehirizan-tsakafo tao zay, efa voakarakara tsara sy tena milamina tsara, mananty fitehirizana sakafo ty zahay, ohatr'ireny tsenam-barotra kely reny le izy am'izao, ary ny olona eto manodidina zay tsy manana ny ampy mandritry ny volana na ireo olona tsy manana zay sakafo ilainy de afaka miditra ao izy ireo ka mahazo ny karatra kely de metsena fotsiny, ary manmihaja azy ireo zany satria mahatsapy izy ireo fa tsy mitondra tanam-poly fotsiny fa mba afaka miditra ao de metsena. Ary rehefa niala tao zay de niona tamin'ilay lehilahy zay misahana ny trano fitehirizan-tsakafo tao amin'ilay toerana niasanay voatsela kory zay, ary efa tsy miasa tao tsony moa zay sady tsy fantany akory fisinyzany, fa rehefa niresaka tam'izay de tantara zavatra tena nahaliana izy hoe mitahiry vokatra nandritra ny taona maro fa tsy nahafa-po ala izy, nitoy ihany izy. Nandeha tany amin'ny fianarana mpitsabo herintaona de tena tsy nahafa-po ala izy, mbola niteny izy nivarotra entana mangingina fotoana fo zay, hoy izy aveo izy niteny de nahity tolotra azy ty en ligne momba ny fisanana trano fitehirizan-tsakafo, mbola tsy nanao zavatra ohatr'izany aloha nefa tsapako hoe ty ohatran'ny hitako hoe mety ho tiako le izy. Aveo tonga izy de nameno taratasy de azo le asa ary zao no lazainy, tsy mbola faly toy izany mihitsy tamin'ny fiainako aho. Io lehilahy io de tany amin'ny fianarana mpitsabo sy mpitahiry entana tsy nanam-pifaliana, angamba nandray vola betsaka izy fa ankehitriny ato amin'ny Inner City izy, iray amin'ireo tanàna ratsy indrindra eto manodidina no misahana ny trano fitehirizan-tsakafo ary mifandrara amin'ny olona manitra sy ny tsy manan-katao mandritra ny tontolo andro de tena faly be mihitsy mihoatra noho izay asa rehetra efa natao tamin'ny fiainany. Mila mieritreritra tahaka izany sasany aminareo. Raha tsy manana fifaliana ianao de mieritrereta hoe tena manao ilay zavatra tokony atao amin'ny fiainako marina ve aho? Aza atao mahatonga anao hafahafa nefa izany hoe Andriamanitra zany mihitsy ny olana amiko, tsy ilay zavatra tokony ataoko no nataoko. Fa ny sasany aminareo nefa malala fa tokony anao zavatra hafa fa tsy te handray dingany fonanao le izy de mbola tavelany amin'ny fahazaranao hoe mbola zatra mandray fanapahan-kevitra ihany. Nahita patra-betsaka an'le izy a? Iza ny olona rehetra zany aza matahotra ny anao zavatra miavaka, aza matahotra ny ova ary aza avela napaka ny fiainanao ny vola. Fantatro fa mila vola nareo ary nareo tsy afaka hiala fotsiny amin'ny asanareo zay andraisanareo karama tsara de mandeha fotsiny am'izao de tsy manao ninonninona, zany hoe tsy manome hevitra mihitsy hoe mandeha nareo any amoron-dranomasina foana de matoritory eny. Fa tiako nareo hanana fifaliana, firy aminareo ny vonona ny faly. Maka fotoana hanamboarana fifandraisana tsara, ny fifandraisana tsara mahatonga anao faly. Fifandraisana tsara, mifandray tsara amin'Andriamanitra, mifandray tsara amin'ny tenanao, ary mifandray tsara amin'ny olona hafa. Tsy afaka ho namanao akaiky daholo akory ny olona rehetra, fa tokony tena manana namana akaikinao vitsivitsy ianao, zay ifandraisanao foana. Tiava ny olona rehetra, nefa aza mieritreritra ianao fa afaka ny hanana fifandraisana lalina sy akaiky amin'ny olona rehetra, tsy manam-potoana amin'izany ianao. Tiako nareo zao handray fanapahan-kevitra ho an'ny fifalianareo manokana, tantaraiko tantara iray nareo. Mila midina kely eto aloha ny amin'ilay jiro. Melanie de vavianitra ray 1 taona, rehefa maheriny 7 taona nanambadiny. Daona vadiny de mpampianatra taranja tantara tao amin'ny université iray. Daona de tena olony tantara ary tena mahazo fahafa-po tsy takatry ny saina izy amin'ny fampianarana taranja tantara. Fa zao afa-po tanteraka Daona, fa tsy mba toy izany Melanie. Ny ady an-trano no fafinaretany Daona, ary rehefa manana fotoana malalaka izy de manoratra boky manokana momba ny ady fotsiny na ireo fanalahidy manokana momba ny ady. Ndray andro Melanie tsy natady tsony fa niteny taminahy fa tsy manam-pifaliana mihitsy izy ary efa taona maro zany satria tsy ampy ny vola ampidiriny Daona mba ahafahany miala sasatra na hividiana zavatra tsara izay mba tiany ho azo. Fanankatsara na fitafiana. Rehefa nitaraina foana Melanie de honena niaraka tam'le namany de niteny azy hoe mendrika azo zavatra tsara tokoa ianao. Fantatrareo indraindray tena tsapan'ny olona fa tena tia azy sika rehefa miara-manaiky aminy sy miara-malahelo aminy. Teny hoe ange?
fa teto kosa le nama ny teny tamin'ny Mélanie fa tsy tompona andraikitra amin'ny fifalianao Dawn. Dawn de tia ny asany, tsy mahaliana azy ny ho tonga mpanan-karena. 80 taona izy zao, manaova kajikajy ianao. Dawn tsy tia hanova zavatra tsony. Raha tia hanam-pifaliana ianao, mila fantarinao zay azonao atao mikasika izany satria tsy asan'ny Dawn mihitsy ny fifalianao. 8 taona taty-aoriana nanoratra taratasy amin'ilay namany Mélanie de teny taminy hoe tena faly aho fa noho ny habe ny fitiavanao aho. Ankehitriny lasa ny 8 taona ary matoky aho fa ilay namana ny teny taminy iny mety ny saina angamba hoe zay angamba ny farany izy ity fa asorena amiko Mélanie fa hoy Mélanie tena faly aho noho ny habe ny fitiavanao aho. Nanomboka nandray fanapa-kevitra ny amin'ny fifaliako ary nandeha tsara mihitsy ny fiainantokantranonay zao, tsy zany ihany fa hitako ihany koa fa za koa de mpanoratra rehefa nanoratra tantara tsihatra maro aho rehefa nalalovina tsihatra eto toerana sy manodidina tanàna zany amin'izao. Jereo anie inona ny mitranga rehefa olona hafa no andrasanao ampifaly anao hoe tsy hainao mihitsy ny aneo izay ao am-ponao satria Andriamanitra efa nametraka zavatra ao anatinao mba hatateraka ny fifalianao. Raha toka manomboka mandray andraikitra ianao hitondra hafaliana amin'ny fiainanao manokana. Tena tsy nahin'izany mihitsy aho nandritra fotoana maro ohatr'izany hoe nataoko raha manao an'ity Siria David de zao ny tenen'Andriamanitra tamiko taloha nazoko boky azo vakina tahaka tony tsy tompona andraikitra amin'ny fifalianao Dave ary faly izy rehefa nesoriko taminy zany asa zany. Marina jereo any ahy tsy olona hafa mihitsy ny tompona antoka amin'ny fifalianao, tsy maintsy manapa-kevitra ianao fa hifaly. Firy aminareo mila mamorona fahazarana mifaly. Eny ary de raina ny tompo. Ndao jerena zay fahazarana mbola tsy vita firy nefa vitako izay. Mila me foana nareo de tsy misaina be loatra. Aza atao miala sasatra zany fiomezana. Amen zao. Ny zavatra farany tiako resana aminareo androany de ny fahazaran'ny finoana. Hoe ianao hoe fahazaran'ny finoana, teny zavatra aminareo aho. Ny finoana de ianao manapa-kevitra tsotra fotsiny hoe mino an'Andriamanitra, mino ny teniny aho, matoky aho fa tia ahy izy, matoky aho fa mandray tanana ahy izy. Zany hoe manapa-kevitra sy mino ao am-ponao fotsiny ianao fa marina ireo zavatra ireo. Zao no lazain'ny Baiboly ao amin'ny Hebreo 4 fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Ary ny Baiboly miteny amintsika mba tsy hiazantsika hiditra amin'ireo karazana zavatra maro eto sy eroa fa manambara antsika mazava tsara kosa mba hideratsika amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Dika izany fa amin'ny fotoana hidirako amin'ny fitsaharany ny fomba tsara indrindra ahafahako miaina lavitra ny ahy, ny fiasan-tsaina, ny tebiteby, ny tahotra, ny korotan-tsaina, ny alahelo na ny ankoatr'izay de mino fotsiny ihany. Tsy maintsy nianatra an'izany rehefa za mitory-teny ireny. Indray mitory-tena de misy olona milalao manodidina eny, sasany mijery famantaranandro, sasany manao kafo de misy olona roa na telo mitsangana mivoaka de manaraka ny hafa de mieritreritra hoe tena ratsy ny afatra androany zany, teny tsy tian'olona ny toro-teniko de manomboka mena tsikelikely fientanako. Fa nanomboka nasehoan'Andriamanitra aho hoe raha tsy tazonao tsara ny fatok-tenao anatinao ambony pilipitra io de omenao ny devoly daholo ny fivoriana io. Tsy maintsy manana fatok-teny ianao fa tsy mila miandry hoe fa manombonomboka matoki-tena fa mila matoki-teny ianao. Mbola resantsika misimisy kokoa ny amin'izay fatok-teny izay manaraka fa hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 1:7 fa amin'ny teny ny filazantsara no anehoana ny famarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Raha ohatra misy ilay Romanina 1:7 aoka de mba hapetrao etsy ambony etsy azafady. Fa amin'ny filazantsara no anehoana ny famarinan'Andriamanitra. Fa amin'ny filazantsara no anehoana ny famarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Ao amin'ny Baiboly de misy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tena tiako izany. Ao amin'ny Baiboly de misy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay aseho. Ary raha tsy fantatrao zany fahamarinana avy amin'Andriamanitra zany de tsy afaka nianana karazana finoana izay lazain'io ianao. Satria mihevitra ianao fa ianao no hiaviany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao zany, fa tsy zany anefa fa ny zavatra rehetra de avy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nidina taminao ary zany fahasoavana zany de ndraisinao tamin'ny lalan'ny finoana. Rehefa nanota ianao de tsy mila manao zavatra hafa intsony ianao andoavanao zany niotanao zany. Zavatra mila ataonao de miteny fotsiny hoe mino aho fa amelany heloko Andriamanitra rehefa mangataka aminy aho mahazo zany famelan-keloko zany aho, tsy misy fanameloana intsony satria ny Baiboly milaza fa tsy misy fanameloana intsony, mbola tia Andriamanitra ary mbola marina aho eo anatrehany ary zany afaka manampy anao ana finoana fa mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Mety miteny ianao hoe raha mino aho inona ny zavatra hitranga fa miteny fotsiny hoe
misy zavatra efa inoko fa mbola tsy azoko le izy tsara de tazomy foana finoanao manana finoana foana teneny fotsiny azonoko foana finoko mety tsy am'ilay fomba itiavako azy nazoko azy ngamba mety tsy am'ilay fomba everako azy nazoko azy fa mety amin'ny fomba hafa fa azonoko ny finoko tsy tokony ametraka ny finoko amin-javatra fa tokony ametraka finoko amin'olona misy fahasamihafany zany matetika sika mahazo lay zavatra ninoantsika foana mba fantatrao ve misy ny finoana zay tena lehibe lavitra ny finoana zavatra de ny finoana olona indrindra fa rehefa tsy azonao lay zavatra nandrasanao tokony fantatsika fa Andriamanitra de lalitsaina mihoatra noho isika ary mahafantatra tsara zay ilayntsika izy mihoatra noho ny ahafantarantsika izany ary teny isaoran'Andriamanitra fa tsy omeny antsika daholo zay tiantsika fa ampiandrasina aloha tsika mandra-pahatonga sainantsika handray zay efa manno atsika araky ny lazainy rehefa matoky an'Andriamanitra ianao de noho nangatahako ny karazan-javatra rehetra ary ny akamaroany vavaka nataoko tonga de nivaly teny eo sasany tsy mivaly ireo zavatra sasany nangatahako mbola tsy azoko mihitsy nefa olona hafa no hitako nazo azy fa mila matoky an'Andriamanitra fotsiny raha iny zavatra iny no tokony ananako Andriamanitra de omenao azy any aza mijery olona ianao de mialina azy ilazanao mijery olona de mialina avy eo tenenao ampona fotsiny hoe tian'Andriamanitra joro marina eo aminy efa naseho azy ny famarinana izany tamin'ny alalan'ny teniny tsy manadino ahy izy satria eo masony foana masony tsy miala fa eo amiko mandraka riva ary tsy manary azy zany izy tsy hiaro zavatsoa hoa izy mety tsy takatry ny sainao zay zavatra ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena betsaka ny zavatra tsy azoko mihitsy nataon'Andriamanitra fa raha manao jeritodika kely azy zao de azoko tsara le izy fa ny mampalahelo miroso miaina ny fiainantsika sika zao fa any aorinany sika vao azontsika ohatr'izao le izy mandroso any amin'ny zavatra tiantsika sika fa misy inona ary tsy azoko mihitsy tsy mazava mihitsy le izy tena enjana be ty de tena tsy azoko mihitsy de efa tonga eto amin'izay sika manao hoe ndraiky ako raha tsy nandeha taniny de tsy tonga olona tahaka izao n'izao kay raha tsy nandeha nanao aniny de tsy nalala zay zavatra haiko androany ka ity zao le zavatra nataontsika raha mbola eto zao sika zao mibanjina ny fiainana eo aloha de miteny sika mino tsy ahoako zay fihetsepoko any tsy rarahako na manao zany mino matoky fa Andriamanitra mandray tanana fantatro fa zanak'Andriamanitra ary iaina amin'ny finoana so amin'ny finoana ka tonga fahazarana amin'ny fiainako zany ary fantatrao ve ina mitranga rehefa manana zany fahazarana finoana zany ianao de tsy ho tafiditra aminao mihitsy ilay fahazaran'ny tahotra tsy afaka miditra ilay fahazaran'ny fanahina tsy tafiditra ao aminao fahazaran'ny korotatsaina tsy tafiditra ilay fahazaran'ny alahelo fa nahoana ary satria efa tafiditra tanteraka ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao ka tsy eonao zay ataon'Andriamanitra anao hoe raha ovian'Andriamanitra nanao izy satria fantatrao fa Andriamanitra tsy mbatary zany ary marina zato isanjato izy amin'izay rehetra ataony aizy nareo meo voninahitra izy avy amin'ny finoana makany amin'ny finoana ndao sika rehetra hitsangana ka momba nina ary ndresantsika androany ny saina sy ny teny sy fahazarana manapa-kevitra ao ka mbola mandray fanapa-kevitra tsy tiako adinoinareo fahazarana salama ka firy aminareo nanolo tena fa hikarakara sy hany tenany manokana jereo anie atambaro reo rehetrareo satria hivavaka ao anareo azo ao amin'ireo sehatra zay melohany elanareo eto androany satria tena zava-dehibe mihitsy ny fanomboanareo mamelanja ny tenanareo tsy misy fisaorana fahazarana mifaly ary ny fahazaran'ny finoana avy amin'ny finoana makany amin'ny finoana fahazarana telo fotsiny vitantsika androany ariva satria nitarehako kely le izy ary fahazarana dimy no ataontsika raha petsy maraina de tapitra ny fivoretintsika fa nareo kosa manana fitondratena 4 vaovao zay hitondra fivampianana ao anao mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ka ny olona tsirairay eto de anana fahendrena amin'ny fanomezany lanja ny tenany manokana ahitany mahasarobidy azy ao amin'ny drafitra ao Andriamanitra mety mihevitra izy ireo angamba fa tsy misy lanja fa tena manana maizy azy izy ireo raha tsy zany de tsy teto izy androany tsy nanao zavatra zara fa vita ianao na zavatra tsy isy dikany fa ianao de nahary anay ary mila anay te hiasa aminay ianao solo tenanao zay
ka izany ivavako andriamanitra mba nomezanao ny sambatan'olo eto fahendrena andraisany an-tanana ny tena manokana ary mangataka mba hitarianao azy ireo sy andresenao lahatra azy ireo iova amin'izay sehatra tokony ovana ary mino fa raha mandroso amin'ny finoana izy ireo de efa eo amin'ny fahasoavanao eona amin'izy ireo anao zay rehetra tokony ataon'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy amen tiako nareo